Zay ny amin'iny fa tsy ahina nisy ny fiotsahan'ny tunnel Ambojatovo Ambanidia hoy ny minisy mpanjakana misahana ny foto-drafitrasa ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany androany. Efa misy ny teknisianina manao fijerena ifotony ka miankina amin'ny valin'izay ny fepetra horaisina mikasika ny tunnel Ambojatovo Ambanidia. Dia horantsika ary ny fanadintina nentin'ny Ravaka Randriamanala sy Mamra Samuel. Faritra misy fahatritrano eo amin'ny rindrim-bato fiotsahan'ny tany ao ambony. Ireo no hitan'ireo mponina mampiasa ny lalana ety amin'ny tunnel Ambojatovo Ambanidia tao anatin'ny andro vitsivitsy izay, indrindra fa tao aoriana ny rotsakorana maro nifanesy teto andrenivohitra. Miteraka adi-hevitra sy aya teo am-ponina moa izany. Tsy mbola nisy hatreto ny aya mety hisian'ny fiotsahan'ity tunnel ity, hoy ny minisy mpanjakana misahana foto-drafitrasa ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany androany. Efa nisy hoy izy ny teknisiana avy amin'ny mpanjakana izay manatanteraka fijerena ifotony sy fanadiadiana eny toerana. Mana teknisiana mahay an'izany tsika amin'ny travaux publics raha sanatry avina ka misy zany tsy maintsy misy fampandrenesana tena matotra tsara mihitsy fa zavatra raharaha be zany eo amin'ny lafiny fitantanana ny infrastructure. Misy miteny an'izany efa mijery an'io ny teknisiana raha mizara tokony précaution raisina dia ho voateny amin'ny fotoana mampety an'izany fa tsy zao akory ny ampisavorovoro ny an'ny boka zany fa misy jerevana io ho tenenina zany raha sanatry zara tahorana. Raha ny fanazavan'ny teknisianina tsetsina ny fansona fivoahana rano ao ambony tunnel ity antony mahatonga ireo rano tete avy ao ambany. Io trango io anefa ny mamparefy ny foto-drafitrasa izay vita amin'ny vato. Araka izany ny fandraisana andraikitra atao dia ny anerana fiotsahan'ny tany ao ambony tunnel ity sy ny alany ilay rano ny tete ao anatin'ity tunnel ity. Ny vokatra fanadadiana ataon'ny teknisianina moa no amaritra izay asa tena tanterahana eto amin'ity tunnel ity. Tsy ahevina moa fa efa antitra tokoa ity tunnel ity satria dia efa niorina nandritra ny vanim-potoana ny fanjanantany. Izany hoe teo anelanelana ny taona 2017 sy 2017 ary ny taona 2017 kosa no nanomboka ny fampiasana azy. Tanam-piandohana moa dia natsoina hoe tunnel Kaila ity tunnel ity ary manamora ny fivezivezenana ny milina antsinana Antananarivo ity tunnel ity sy nanokatra ihany koa ny lalana hafa ahafahana mamonjy Analakely.